fanamelohana ny Romivo Isandriana Arsoa Manakery tsy foana tsy niova hoy ny masovo Britanika. Vao meran'ny vondrona afrikanina no sakana ny mpitondra hatramin'ny farany kandida ny Rajaonary Mampianina. Fitondrana mpanitsakitsa-dalàna tsy azo avelanao izay tany kibony. Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soindray anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no manasaka anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny politika avy hatrany nanatitra tany teo anivony ny firaisan-kina Androany fa tsy ara-dalàna ny fiantsoana fivoriana tsy ara-potoana amin'ny fanoloran'ny Praiministra ny fandaharan'asa ho fanatanterahana ny politika akaben'ny fanjakana eny anivon'ny Antenimera Rampitsozomasy sy ny Alatsinainy ho avy izao. Fanitsakitsahana ny lalàna velona sy lalam-panorenana no ataon'ny fanjakana ka hijory ny mpanohitra hanao ny fomba rehetra araka ny nametrahany lalàna azy ireo amerenana ny fifampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fanoherana, ametrahana ny tan-tan-dalàna sy ny demokrasia marina eto Madagasikara. Ajoro ihany koa ny rafitra naramaso ny asan'ny mpanatanteraka ampitsarana ireo endrika fandikan-dalàna sy tsy fanatanterahana ireo fampanantenana natao tamin'ny vahoaka. Ho arantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Iray andro mialohan'ny anoloran'ny Praiministra ny fandaharan'asa ho fanatanterahana ny politika akaben'ny fanjakana eo anatrehan'ny parlemanta mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin'ny antenemeram-pirenena. Mbola tsy voatendry ireo ministra handrafitra ny governemanta asolo ireo nametra-pialana ny folo jolay lasa teo. Mampibaribary ny fanaovana letrezana sy fandikana lalam-panorenana ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana anolotra ny PGE tsy fantapotitra eny anivon'ny Antenimera. Mazava fa mandika lalam-panorenana ny fanolorana PGE eny amin'ny Antenimera raha tsy nofaritana sy tsy notapahana teo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta voatendry ara-dalàna araka ny voalazany 550 amin'ny lalam-panorenana izay milaza fa ny filohan'ny repoblika no mamaritra sy manapaka eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny politika akaben'ny fanjakana na ny politique générale de l'État. Manampy izany ny 590 amin'ny lalam-panorenana milaza fa ny Praiministra no mamaritra eo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta ny fandaharan'asa ho fanatanterahana ny politika akaben'ny fanjakana. Ny 570 amin'ny lalam-panorenana ihany koa milaza fa ao anatin'ny 30 andro orinina anendrena ny Praiministra no anolorany ny fandaharan'asa hanatanterahana ny politika akaben'ny fanjakana. Na ny fotoana, na ny olona, na ny namolavolana sy ny votoatin'ny politika akaben'ny fanjakana mbola manjavozavo ary mamapehitra mpanontaniana avokoa ho ny firaisan-kina. Io ilay resika tsy ara-dalàna ny fiantsoana. Satria raha nolotra n'ilay fandaharan'asa ary izy, izany hoe fandaharana ny asa zany dia nisy politika générale izay efa nomen'ny filohan'ny repoblika anazy moa iny. Dia iny zany vita hoe anolotra n'izay programme asa izay izy, na mise en œuvre. Moa ve ara-dalàna ireo? Averiko ary raha izy. Araka ny 990 ao amin'ny lalam-panorenana dia ny Praiministra no mamaritra eo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta. Dia ilay filan-kevitry ny governemanta ary viana ary taiza ary izy. Ireo zany any manatanteraka amin'ilay izy. Kanefa mbola tsisy ministra voatendry na iray ary dia nilaza izy hoe nisy conseil des ministres spécial. Tsy mety azy zany ministra nivory zany taiza oviana dia inona le conseil des ministres spécial. Ary efa vizy mbola nilaza ihany ndray fa hoe mampiantso an'ireo ilay solombavam-bahoaka satria moa reto atao firaisan-kina reto solombavam-bahoaka voafidy ary lany ara-dalàna tamin'ny ACC dia tsy maintsy hanaraka tsara ny antso izy fa fanontaniana alohany an-danamakany aloha zay tiako ny alala satria zay no namorony ny firaisan-kina io dia fanontaniana tiana hipetraka hoe ara-dalàna ve ny antso nataony ary mahafantatra tsara n'izany hoe fampiarana n'izany lalàna zany izy fa tsy manitsakitsaka ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Zay ny tsy ekena intsony manomboka izao. Dia taiza nisy fivoriana zany gouvernemanta zany. Zany gouvernemanta zany nge misy ministra dia misy Praiministra. Dia ndanolotra n'iny eo ny Praiministra Rapitso. Oviny zany nataony. Sa izy miara-miasa tamin'ireo le ministra démissionnaire ireo. Ireo nefa misahana fotsiny amin'ilay asa maika na le affaire courante fotsiny. Noho izany dia tsy ara-dalàna
ary mandika ny lalam-panorenana mihitsy a ny programme anasy ho fanatanterahana PGIO zay voatolotry ny premier ministre rapitso satria mbola tsisy mivory zany a ny gouvernement ireo mpiara-miasa amindreo fanaovana tsinotsinona ny malagasy ary fanampotehana ny firenena ny fomba tsy finametrahana gouvernemanta feno sy tsy ara-dalàna hitantana ny firenena ho ny fanamafisana eo ihany koa ny tsy mbola famoana daty mazava anatanterana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanotsaina tsy anaiky lembenana ny fanoherana sy natoko-panohitra fa hijoro ametraka ary amerina ny mahatanitandalàna ny madagasikara tsy maintsy averina ihany koa ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fanoherana ahafahana mampitovy ny tady dokanga amin'ny fanavotam-pirenena anova zavatra izay tsy anaiky lembenana ntsony zatra resanareo lazynareo fa hoe ataony fividianana be ny tanàna dia hoe ahemotra le izy satria misy zavatra amehana be misy zavatra matery maika be taony gouvernemanta dia nangataka tany amin'ny CNI anareo dia nameny CNI daty vaovao indray nareo dia hitantsika indray manaraka ka noho izany a mahatonga anay miteny eto ary ny faharoa zay tena goavana be dia fametrahana ny fampatokisana amin'ny vahoaka sy aminay mpanohitra izahay a dimy ny antoko politika misy ato ary atoko dimy zany a mbola va tsy maintsy manambatra tsara amin'ny fomba fiasa zay sa mana ny fomba fiasa ny discipline fampitondrana hatramin'izay fa aza matahotra nareo ary aza matahotra nareo fa tena anao araka zay atao zay mba mirenana indray ny fampatokisana misy amintsika fa teny ho mpanohitra teny hijoro ho mpanohitra mihitsy zay anova hiasa ho an'ny tombotsomba hoaka izy ireo ny fanazavanina ajoro ny rafitra na ramaso ny asam-panatanteraka manoloana ireo kobaka ambava sy fampanantenana maro natao tamin'ny vahoaka mbola vao mitomboka hoe aminareo a ny asan'ireo solombavam-baoko ireo dia iova ary anova mihitsy tsika am'ty ndreo mandeha ty satria tenanana an'le cabinet sado mihitsy zay dia isy zany a ny olona andignitra tsara daoly a ny zavatra lazaina sy eo anatin'ny voalazany lalàna nefa tsy tanterahana betsaka reo le promesse nareo fanambarana nareo famezatoky nefa tsisy tanteraka nakely ary tsy manadalàna mihitsy nakely ary ka mihevitra atsika izy ireo hoe tsy malalana tsy mahafantatra manana anjara andraikitra goavana eto amin'ny firenena ny fanoherana sy ny mpanohitra faritany anjin'ny faraiky ambin'ny folo amin'ny lalàna larana faraiky amby folo amby roa arivo tsipika ohatra telombifolo zany asa miandry azy ireo ary ho tanterana ny mijery sy manajyady ary mitsikera ny programa anasa atolotry ny gouvernemanta perinasa manolotra lalàna ny anivon'ny antenemeram-pirenena ary manara-maso ny asa ataon'ny fitondrany nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka io arivo io ireo mpitarika dimy eo anivon'ny firaisan-kiny fivoriana nampahafantarina sy nandeniana ireo asan'ny mpanohitra sy ny fepetra raisiny manoloana izao fandikan-dalàna ataony mpitondra izao tsy aza ho avelanao izay daniny kibo ny fitondram-panjakana fa nitsakitsaka lalam-panorenana ka tsy maintsy hijoro ny fanoherana nohitra sy tsikera izany ho iparena augusta mpitondra teny firaisan-kina androany tombontsoa am-pirenena tombontsoa am-bahoaka no resaka fa tsy an'olo-tokana fanampanazavana dia io zany tokony gouvernement conseil de gouvernement zany tena manao an'io manomagna an'io ka ny gouvernement araka eo amin'ny constitution dia ny premier ministre sy ny ministre tsy mbola misy ministre voatendry hatramin'izao dia inona moa zany natao aiza le gouvernement ny araka nanao an'io dia amin'izay koa conseil des ministres koa nanao ny convocation fampiasoana aiza ministre sy mbola misy ministre zao angamba raha mahita antsika zao ohatra ny France io mbola sy misangana ny gouvernement nareo tsy maheno hoe manao conseil des ministres ireo tsisy an'izany zao dia mandeha foana izy mbola nanao koa izy zao maly angamba nanendry mbola misy fanendreny ka tsy ara-dalàna daholo io ry zavatra rehetrarehetra io ka azaranay atao ame fanoherana esimesy magnambaran'izay fa sy avelagna anao zay sitrapony izy hoe anao daniny kibo ndretra zahay eto anay zao dia ho ataonao daholo zavatra sy ara-dalàna rehetrarehetra tany-tan-dalàna i Madagasikara araony lalàna zay fotsiny ngetadiavinay maninona moa ela zay efa tamin'ny 12 juillet voatendry ny premier ministre dia milasina voasangana ministre foana ave ka sahira manko izao satria zany tsy maintsy manatratra an'le 12 o amin'ny lasinainy dia inona zany lasa sahiragny be ka izay zany gnanay am'io anzaranay atao amin'ny fanoheragny sy maintsy misy keran'izay ary magnisy le zavatra tsy tokony atao satria tsy ara-dalàna zao zavatra zao
manodidina izay vaovao izay ihany fantikan-dalàna ny fanoloran'ny praiministra ny fandarana sampanjakana ny PGE ka iantsony fivoriana tsy ara-potoana ho an'ireo parlemantera manomboka rampitso hoy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao. Mazava ho izy ny voalazan'ny lalàna mikasika ny fandrafetana ny PGE. Manoloan'izany dia miantso ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana ny tenany mba hijoro manoloana izao zava-misy izao. Germaine Mejanary sy Taizina. Na inona ambara na inona lazaina dia tsy manara-dalàna ny fandrefetana ny tetikasa ankapoben'ny fanjakana izay lazaina fa atolotra eny anivo ny anteny miram-pirenena rampitso. Tsy ny praiminisitra irery no atao hoe governemanta fa misy ny atao hoe ministra. Tsy mananjo andrafitra tetikasa ankapoben'ny fanjakana ihany koa ny ministra efa niala ary mazava fa tsy fampandehanan-draharaha fotsiny ny atao hoe PGE hoy ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao. Na hitsangana androany ariva aza ny governemanta dia mazava fa ministra tsy mahalala akory ny votoatiny io PGE io no hiatrika ireo solombavam-bahoaka rampitso ho hiatrany ny fanazavany. Tapa-bolana natery orinandro satria ray volana orinana any indrina le praiministra tsy maintsy manao an'le mandalo eo amin'lohan'ny anteny miery izy dia ny telo herinandro alohany iny makany amin'ny ministra ny daholo ny dossier sectoriel rehetrarehetra hoe tia ny vina filoham-pirenena tia ny eritreretiny nga praiministra ny fanatanterahana zany dia manahoana nareo amin'ny toerana zay misy anareo io, na ianao ministre énergie, na ianao ministre fambolena, na ianao ministre ny jono sy ny sisa, ahoana ny fomba ny tanterahana an'io raha ianareo. Zay ny avondrona dia avoaka ho hoentiny eo amin'ny ireo olom-bofidy hitondrany fanakiarana, hitondrany sosikevitra mba hafana satria mety tsy afeno any Madagasikara. Zay ny lanan'ireo solo-tenany vahoaka ireo. Rehefa tsy nao an'izay izy dia ozy hoe io le taratra ilay teny midina fotsiny hoe ianareo mpanatanteraka fotsiny nareo fa efa tiano izy satria nanao miracle ary izy hoe raha-pi androany alina lakamisy androany na raha-pito zoma moa efa somary ho tara fa androany alina izy ny anendry ny androany ariva anendry an'ireo praiministra ireo matetika moa zareo amin'ny alina manao azy anendry ny ministra dia tsy natao zany zay ataoko hoe atanatohatra mba hafahana mife satria iny anie hoentina ampandrosoana Madagasikara. Raha olona tena hitondra firenena dia mazava fa tokony olo ara-pahamehana ny fananganana ny governemanta satria zavatra efa fantatra fa aorian'ny ny fifidianana ho solombavam-bahoaka no anoloran'ny governemanta ny PGE eo anivony anteny miera. Saingy izao ny fomba fiasa mampiseho fa izay tian'izy ireo atao no ataony. Satria fantatra fa tapitra amin'ny mandat iova ny député tena lahara-pahamehana mihitsy raha aminay zay efa nitondra nananganana ny gouvernement satria fantatra fa iona amin'ireo député ireo le fanajana ny vahoaka zany fanajana lampandroena lahara-pahamehana eto amin'ny firenentsika ity Madagasikara ity ve dia mbola afaka ihany re olona hoe anatin'ny ray volana dia resaka fampandehanan-draharaha andavanandro fotsiny ny ataon'ireo olon'ireo nefa jereo ty mahazo atsika mibakabaka bonus foana isak'izay mandeha ny jiro sy rano tapaka ny lalana potika sy nrehetrarehetra dia mbola any amin'ny tandrony zany hoe fampandrosoana zany ary ray andro tsy asana ary dia efa marary ny ain'ny olona hoe tsy ao ony misy vacance de poste ony ao amin'ny fitondram-panjakana io eto amintsika ray volana ho an'ny Kigali zay, ho an'ny Guinée zay, mety programme amin'ny filoham-pirenena zany fa aiza le lahara-pahamehana. Gabraraky Madagasikara tsy tandalana intsony fa fanjakany baroa no misy ho hiatrany ity filoham-panjakana teo aloha ity. Izao zava-misy izao no midika mazava fa vao maika miroso amin'ny tsy fanajan-dalàna ny firenentsika. Vonina hiatrika ny praiministra lehibe ny governemanta ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana manoloana ny fanolorana ny fandaran'asa be ny fanjakana ny PGE rampitso. Tsy maintsy teny izay na dia isy azy indray ny baiko midina ilazana fa tsy ho afaka metraka fanontaniana izay solombavam-bahoaka ny lehibe ny fondrona parlementaire tim. Ny vahoaka no ny fidy anay ka ny mahasoa ny vahoaka no ataonay fa tsy izay mahasoa ny fanjakana raha ny fanazavany Maître Antra Razafy-Manantsoa raha tafaresaka tamin'ny Germaine Mejanary sy Taizina Androany. Mampanay hoy ireo solombavam-bahoaka fa ho tampenam-bava indray ireo député rampitso hoy ny lehibe ny vondrona parlementaire tiko Madagasikara. Efa nisy mantsy no toy izany teo anivon'ity androm-panjakana ity teo aloha toy ny hoe mamela belatra ny prime ministre fa tsy mahazo mametraka fanontaniana fa mihainy fotsiny ireo député. Na izany aza ny vahoaka no nifidy anay ary nametraka fitokisana taminay koa tsy angina izahay fa hiteny hoy ihany Maître Antra Razafy-Manantsoa. Tsy fiaina tokantrano ny mpitondra akory no eo anivony anteny miram-pirenena
fa iankina ny fiainam-bahoaka izay nifidy anay ho iantrany ny fanazavany. Eo ihany koa no ahitana ny fomba fiasa vaovao ny filohan'ny anteny miram-pirenena amin'izao ho iantrany i maître Antra Razavamanantsoa. Ny fantatritsika hoe tsy misy ministra zany satria ministra efa nametra-pialana daholo ny eo premier ministre rehery no ara-dalàna. Ny zavatra mety hitranga zany dia mety ho premier ministre amaky teny fotsiny no hitana eo dia tonga dia alefa modindray. Raha ny tokony izy dia ny solombavam-bahoaka afaka mametraka fanontaniana dia afaka mitondra zavatra anatsarana ihany koa na hitondra fitsikirana ihany koa anatin'izany famelabelarana ny politika ankapobeny mpanjakana zany. Fa ohatrany natao tany aloha tany dia ireo solombavam-bahoaka maro anisa miaro an'le premier ministre tonga dia efa ferana mialoza hoe nareo tsy afaka metraka fanontaniana dia mety izay indray ny tranga rapitso satria tamin'ireny fotoana reny ara fotoana nisy ministra ara-dalàna gouvernement ara-dalàna ny teo maika fa rapitso zay va zatra tapenam-bava rehefa nivony antemera-pirenena fa tsy manakana anay tsy hiteny zany. Ty zany ny premier ministre vovavao panina vovavao dia ho hitantsika hoe ahoana moa fomba fiasan'le panina vovavao fa tsy manakana ny avaty amin'ny fanoherana indrindrandrindra fa hoe vovavao koa izay rehetra hoe roa amby roapolo vovavao izay ireo fa tsy hoe solombavam-bahoaka tima le taloha fotsiny fa ny ampy zany ary samy manana ny vavany samy manana ny fomba samy manana ny comportement dolo rehetrarehetra reo dia ho hitantsika hoe le izy zany hoe rapitso fa mino fa rapitso io dia misy zavatra hafahafa hitranga ao mety misy ole ezakazaka andeha hamonjy ny vavadiny ary amin'ny antemera-pirenena indray rapitso. Mahakasika kosa ny volany Siady izay nahinany fanjakana ka mampimenimena ireo solombavam-bahoaka dia no mafisiny fa izao no porofo manamarina fa tsy mamaky ny zavatra nolaniny izy ireo tamin'ny teti-bolakory ny maro anisa avy amin'ny fanjakana. Ireo solombavam-bahoaka vaovao no izaka ny voka-dratsiny io amin'izao ho iantrany ity solombavam-bahoaka ity. Nienatra amin'ny aty amin'ny 69 millions d'ariary zany hoe tena niena be mihitsiny ny impact an'izay zany aloha zany dia ho an'ireo izay nifidy azy aloha nifidy any LFR aloha zany ny impact voalohany hoe nanoko totoa nareo ary tia nahita mihitsy fa tsy nijery mihitsiny dia afa baraka nareo amin'izao fotoana zao satria misy solombavam-bahoaka tamin'ny ireo no mbola tavaverina solombavam-bahoaka amin'izao tsy mahafantatra akory ny zavatra nofidinareo fa nylanilaninareo fa tanytany io LFR io. Dia nareo zany napitikizo ny tenanareo napitikizo ny namanareo satria misy efa engagement zay efa nataony ny solombavam-bahoaka no an'ity taona 2024 ty dia fanojo amin'ny teti-bola tao anaty LFI nanaovana an'ilay engagement dia tonga ny LFR dia miena le izy dia mampiova zavatra be dehibe zany zay. Atreto dia mbola tsy nisy ny filazana fa nahemitra ny fivoriana tsy ara-potoana ho falanorana ny PGE. Mbola tsy re ihany koa ny mahakasika ny fananganana ny gouvernemanta vaovao. Waraitsika eto ihany ny fivoaram-baovao sy ny zava-mitranga eny anivony anteny miram-pirenena ho an'ny rampitso. Raha ny fampitam-baovao ho tanterahina ny 12 Desambra 2024 avy izao ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna manerana ny tany Repoblika ny Madagasikara. Araka ny didim-panjakana navoaka ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talatalasa teo ka navoaka io tolakandro. Araka izany dia miantso ny mpifidy hiatrika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny 12 Desambra 2024. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy nahazo tsodrano ary tsy ho isan'ireo kandida afaka hifaninana amin'ny firotsana ho filohan'ny voamehitra ny vondrona Afrikana ny filoha teo aloha ery Rajaonarimampianina. Ny ministry ny vola teo aloha Richard Randriamandranto no natolotry ny fanjakana malagasy ho amin'izany. Ity fanapahan-kevitry ny fanjakana ity no manam-pirofo fa mbola manome laka ny valifaty sy ny lonolony politika ny mpitondra eto amintsika hoy Rivo Rakotovao filoha nasionaly ny antoko ery vaovao ny Madagasikara. Mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao Germaine Omenjanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Taiziny. Tsy nahazo nitsodrano ny fitondrana malagasy ny filoham-pirenena teo aloha ery Rajaonarimampianina izay efa niomana irotsaka ofidina eo amin'ny toerany filohan'ny voameran'ny vondrona Afrikana. Ny ministry ny vola sady efa nisana ny rarambahiny teo aloha saingy noesorona noho ny olana latsabato mahakasika ny ady tao Ukraine sy Rosia izay niteraka resabe teto amintsika Richard Randriamandranto no natolotry ny fanjakana malagasy hazakazaka amin'izany toerana izany. Izay toy zavatra izao no mampiseho fa tsy ny tombotsoam-pirenena no laharam-pahamehan'ny mpitondra ankehitriny fa ny lolony politika sy ny valifaty politika ho ny filoha nasionaly ny antoko SVM Rivo Rakotovao. Tena na tena ihany zahay ary betsaka ny olona efa fantatra tena reo mpanao gazety reny fa betsaka ny olona nieritreritra fa tena tsara toerana tokoa
ngiahiranjoromampianina mafilopiriny azy teo aloha amin'ny fahaizany sy ny toetra zay ananany nampiseho an'ireny fanajanany fireneny sy ny demokrasia reny na de nisy ary nanahirana dia anisan'ny tsara toerana izy kanefa ny zavatra anankiray de tsy maintsy lay firenena ny aviny mandatsaka ny candidature de reny raha mahita reny moa zany fa olo-kafa no natolotry ny firenena malagasy olo-kafa no namen'ny filoham-pirenena ny atefan'ny eritreriny anazy iny safidiny iny fa zay de mametraka fotsiny hoe mbola mipetraka ao anatin'izay lolo-po zay alako bika tsy tiako tarizy zay tsy manaiky ny olona tsy mitovy hevitra aminao ary apiko kely fa hitatsika reny tamin'ny taona lasa tamin'ny 3 no nahazo an'ry madame Razanamaso Christine ny panina nahazo an'ny président Sénat satria nijoro naneho hevitra zay mety manelingelina fitonam-panjakana eritreretiny manelingelina an'ilay filoha zay mipetraka ho tsirefesy teny tsirefesy mandidy mihitsy de tonga de reny nanovana azy de ozy tena mijanona eto amintsika mihitsy zany kolokoloan'ny mpitondra am'izao fotoana zao ny fifankahalana sy ny lolo-po ara-politika de inona zany ny rapitso nanantena fiovam-pietsika avy amy mpitondra rehefa nazy fahefana saingy izao iarahana mahita izao ny fomba fanaovana politika ho ihany rivirakoto vao mbola ilay endrika filanjana vatapaty etsy analakely andry no mbola mitoy hatramin'izao ho iatrany ny fanazavana itazatsika ihany koa tamin'ny taona 2014 no nylany Ngiahiranjoromampianina dia niteny ampabemaso ny fomba ny Ngiahindrajoelina sy Ngiahindrajoelina tsika de tsy miaraka amin'ny olona mpamadika io mpamadika satria lazainy mpamadika satria tsy nanaiky ary fantatra fa tsy azo atao ny anaran'ny olona natolotry zareo tamin'izany ho premier ministre ary ataoko hoe tena niotra ny zavatra eritreretina mihitsy amin'ny saina maha-olombelona reny zavatra nitranga teo amin'ny pariviny Analakely reny zay nitondrana ny vatapaty na nizonana ho faty any Ngiahiranjoromampianina tsy mety afaka ao an-tsainay ny sary mahita an'ireny tovavy sy tovolahy lanjany le vatapaty na mitobila manao akanjo orange laza zany reny na inona ho lazaina fa voahiraka voakarama anao an'ireny tonga toe-tsaina manahirana zany na tonga mbaza manokana ny eritreritra hoe andresy an'izany ve le olona rehefa filoham-pirenena andresy an'izany toetra fankahalana fanambanina toy izany eo amin'ny lafin'ny fitantanana sy fiarahana aman'olona ry Sara Randriamandranto ministry ny raraham-bahiny teo aloha ary ministry ny toe-karena sy ny vola teo aloha no kandida natolotry ny Republikan'ny Madagasikara ho filohan'ny komisiona ny vondrona afrikanina tsy anatin'ny lisitra ireo mpifaninana arak'izany ny filoha teo aloha Razanamapianina na dia efa niomana mafy hiatrika izany aza tsy afabela ary mbola meloka tamin'ny resaka kolikoly avo lenta na voaroroy azy tamin'ny raharary amin'ny fildy Romivosa Andrianarsoa raha ny fanambarana antaratasy nataony masoivon'ny Britanika eto Antananarivo raha tsy aivina dia nosamboriny National Crime Agency ny 10 Aogositra 2024 tany Londres i Romivosa ary nampaingan'ny fitsarana Britanika ny 20 Febroary 2024 lasa teo ny tenany fananao kolikoly izay mandika ny tapany faharoa amin'ny lalàna momba ny kolikoly any Royaume-Uni telo taona sy enimbolana an-tranomaizina sazy enjana indrindra no nampiarina tamin'ny fotoana nanamelohana azy dia nanambary Thomas Scott mpambanao lalàna manokana momba ny eloka be vava raha toe-karena izay monina ny Royaume-Uni fa mpiasa-panjakana mpanao kolikoly ny safidy ny anan-karena ao anatin'ny sehatry ny asa-panjakana Romi Andrianarsoa mbola manan-kery tsy foana ary tsy niova ny fanamelohana ny Romi Andrianarsoa ho nanao kolikoly araka ny fanamafisany diso araka izany ny filazana fa afaka madiodio ny tenany tsy afaka mandingana ny Royaume-Uni intsony ny tenany ankehitriny mba hisorohana ny fahafenoan'ny fonja dia nametraka fandaranasa famitsorana mialoha ireo voahelika tsy maherisetra ny governemanta Britanika fandroana miala ny Royaume-Uni no fipetrany raisina ho an'ireo vahiny meloka toa ny Romivosa ny 24 Jolay no navotsitra ary norohanana ka ny Frantsa ny tenany raha ny fanazavana trany tsy misy fetra ny fandroana azy araka izany dia tsy afaka andingana intsona ny Grande-Bretagne Écosse, Irlande avaratra ary ny Pays de Galles ny Romivosa raha mbola manan-kery ny didy fandroana. Lafimbavao afa tanteraka kosa indray mandalo fotoan-tsarotra ny tanora malagasy tsy misy arofanina intsony amin'ny fiatrenany ho avy indrindra eo amin'ny fiainam-pirenena vokatry ny politika maloto amin'izao fotoana izao ny ataony mpitondra ihany no fitaratra ho azy ireo ka tsy misy fiheverana intsony ny maha izy azy eo anivon'ny fiarahamonina
sy ny firenena hoarantsika ny fanadiadiana. Miraviravy tanana tsy misy ary fanina mamay azy intsony ny tanora malagasy ankehitriny. Lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina ankamaroan'izy ireo tsy mitondra vokatra tsara fa mifanohitra amin'izay. Diso paikady ny fitondram-panjakana any amin'ireo tsy laram-pamena no atao loha laharana fa ny politika ny fampananana azy izay miantoka ny fiainana oriana tsy misy fijerena. Le asa mihitsy zany tsy ampy eto Madagasikara tokony mba hisy orinasa zany andraisana an'ilay tanora mba tsy satria rehefa tsisy asa izy dia lasa manaridi manao zavatra raha tsy mirevirevy dia mivarina any amin'ny zavatra loka sy zavatra maro samihafa. Le izy misy toa dia hoe vonina hoe asa ohatra hoe sahirana zao ianao raha sahirana dia tsy maintsy miasa fa misy indray ohatra hoe ao amin'ilay ray aman-dreny indray no hitako hoe olana ohatra hoe diso ampitaina loatra na ohatra zany dia tsy mieritreritra sy hitady izy satria raha sy angatany dia vidy telefona na vidy anina dia mianao daholo na zao dia mianao dia lasa tsy midebra intsony le saina. Raha ny andotanisa mahatratra 700 ny tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ny tanora lahy eo ny elanelany 520 hatramin'ny 420 taona ankehitriny. Manodidina ny 270 kosa izany ho an'ny tanora vavy. Ilaina ny fanaovana toe-tsaina sy fihetsika raha tiana nampiakatra ny tany tanora mandray andraikitra amin'ny fiarahamonina sy ny firenena. Mbola lavitra ny lalana. Sy mba ny firoboroboan'ny teknôlôjia ny tanora malagasy ka variana amin'ny zavatra tsy mahasoa, tsy magaga ihany koa fa ny ataony mpitarika ihany no dia mbiasa amin'ny teoriana hoy ny fanazavana. Nefa le firenena mila olona mampidi-bola zay vao matanjaka ny volantsika fa ny tanora koa zao lasa variana any anatin'le seraseran'le fifandraisana dia lasa tsy mandroso izy dia kamo izy miasa tsy te hiasa mafy izy zany fa mahita an'le zavatra ao anatin'le FB dia hoe ty serainary nefa le izy tsy mandeha araka ny tokony izy mba manantena hoe filoham-pirenena tanora nefa le filoham-pirenena tanora ary tsy mivohy ny mahatanora anazy izy fa lasa ohatrany langalanga ny betsaka ohatrany resadresaka fotsiny mibetsaka fa tsy tena miantra aminay tanora le izy. Raiky tapisaka ao anatin'ny sainy tanora ny hoe tsy mila miasa fa mamantamonina. Tsy ampy ny fanabeazana miainga eo anivon'ny tokantrano, tsy ampy ihany koa ny fanabeazana ara-politika ahafahana manofana tanora afaka hitondra fampandrosoana. Sarotra araka izany hoy ny fanazavana no isiana fampandrosoana raha tanora tsy vonina no tsy vanina no misy. Tena le ao arina mihitsy satria tsisy mandimby zany le politika mba tsara taloha le hoe mba tena hoe le mahapolitika azy fa timbiasa n'le toetsain'le tanora fa tafatsofoka le ohatrany hoe virusy na politika maloto efa zay ny eo an-tsainy dia tsisy hoe tena tanora liana hoe tena teanao politika tsara tena mba tsara mba hoe hampandroso ny firenena lasa mandeha ho azy le fiainam-pirenentsika samy maka ho azy samy mandeha samy mitady ozy ny tanora mandeha makatsy makary dia tsisy tokotany le ho avy politika n'le firenena sy ho an'le tanora teoriana. Miainga avy amin'ny rehetra no hafana mandroso mitaky fanabeazana tsara kalitao izany fa tsaitsaitra fotsiny ihany. Pejiny sosialy mampikaikaiky ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana ny tolotra sy ny kalitao omeny orinasa Jirama tsy mifanaraka amin'ny zava-misy anefa ny vola aloha fa lasa famonoana kolaka ny mpanjifa hoy ny fanazavana. Varantsika ny fanadiadiana eo amin'ny sariny ny Artanjo. Tsy mandeha tsony le rano tambondrano tao anaty alina fotsiny izao fa tsy mandeha trano fotsiny sisa amin'ny atoany fa ny amin'ny ariva azy eo afaka mampiasa. Izay ny zava-misy eo amin'ity tokantrano ity manomboka ny maraina hatramin'ny 9:00 mitsitaitaiky ny fandehan'ny rano. Tato anatin'ny efa-bolana izao tsy matosika ny rano ka tsy misitraka izany intsony ireo efitrano ambony-driana amin'ny alina vao mandeha ka miova manarak'izay ny fomba fiainana. Amiany rano zay amin'ny alina mba ahafahana iny zany ahafahana mahandro sakafo amin'ny atoandro sy sasana fotsiny fa lasa hoe amin'ny alina zany zay vao manao zay tokony atao dia eo amin'ny resaka fanasana lamba au lieu dia hoe tokony hanasa lamba teatrano zay dia tsy afaka manasa lamba intsony teatrano fa tsy maintsy manakarama olona le manasa le lamba zany satria tsy mandeha tsony le rano tsy mandeha tsony le rano ety aminay ety le pression zany raha vao mahazo toerana ambony zany dia tsy mahazo tsony le rano amin'ny atoandro
fa any ambany any ambany nefa nanany any ambany ara ny ary ohatra ny aty amin'ny route principale aty zao mety mahazo ny any ambany fa vao mitsofoka kely any anatinana any ianao dia efa tsy mahazo le popon-drano le akan'olona rano reny tsy mandeha tsony reny amin'ny atoandro tsy mahagaga intsony efa miara-miaina amin'ny jiro tapaka lava sy rano tsy misy ny tokantrano malagasy mazendana ary mampiakatra anatezenan'olona nefa ny zava-misy tsy mifanaraka mitolotra ny faktora alohan'ny mpanjifa rehefa tonga andreo lehibe manao toivakana fijoroana vavolombelona samihafa amin'ny tamazotra anjerasera manoloana ny fitaranan'olon-tsotra izay ando faktora ray tapitra isariary raha teo amin'ny manodidina ny 4,000 isam-bolana teo izany teo aloha tsy misy fiovana nefa ny fandaniana efa tafakatra 2 mahery ireo nanao réaction makasika ity tranga ity tsy latsaky ny arivo ihany koa ireo nanao commentaire izay samy milaza ny zava-misy ainany ho an'ity olona ity ore olona dia aniaga izao tsindra aozeleny izao foana ve isika sa misy vola milatsaka avy any an-danitra ka azomena fotsiny drirama tena efa tsy izy tsony ity fa ay marobe ny tratran'ilay ka ny anay jiro 7 alina ariary par mois tampikeo tonga de plus 1 million d'ariary dia tsy solution fa zary aina mando intelo ihany ho an'ny hafa efa tratra tsy solution zany zareo fa alotsy kelikely ihany ny solution omeny zareo inondray ny lazainy fa mampidinareo leve ony dia avy lasa manambatra ihany nefa zareo mamoaka reo leve eo ny teny ho an'ny sasany izao efa tratra intelo trano telo samihafa 7 tsariary mahery ny ray volana 4 tsariary ny ray volana ary 3 tsariary ny ray volana fa dia tsy nanaiky zareo fa alotsy kelikely ony no izy dia tena manozona ny jirama sisa enjana be fa mahereza samtiony andreo any amin'ny tamazotra antserasera sisa ny ankamaroany olona ny manapatra ny atezerany tsy misy vaholana fa mitombatra ny kosa ny fahavoazana teraky ny tsy fahaiza mitantana eo nivon'ity orinasa mpanjakany andaniam-bola betsaka ity mijany eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany tatao anatin'ny roa taona farany dia tsikasitra fa nitombo avy roa ny vidin'ny legioma eto andrenivohitra raha ny fanazavana dia tsy ampy ny vokatra miala avy any fotony ka tsy maharaka ny tolotra ny tinady eo ihany koa ny olona ny lalan-dratsy sy ny fitaterana ary ny tsy fandriampahalemana fanadiadiana tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny legioma eto andrenivohitra raha mifanazavana tsy maharaka ny filana eto ireo vokatra miakatra manampitrotraka ny tsy fampiny vokatra ny andro mangatsiaka ankoatr'izay isan'ny mampitangana ny vidin'ny legioma ny falafosan'ny akora fampiasan'ny tatsaha ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny lalana ratsy vokany tsy misy vanim-potoana intsony ny fiakarany na ny fiainan'ny vidin'ny legioma na dia ao anatin'ny miakavokatra toy izao aza tena lafolafo izy izay tao anatin'ny rotaona izy izay tena lafolafo mihitsiny lafo daholo mihitsy tonga le izy tsisy aloha amin'izao vaninandro sao mangatsika anandro dia tsy dia betsaka ny vokatra zany fa vitsivitsy tsy maharaka an'le tsena ilain'ny mponina zany zay mahatonga zay miakatra tamiko ny avy any am-potony mihitsy miakatra ry zareo tatsahava mihitsy mahita kelikely ry zareo mitondra avany dia zay mahatonga an'le izy miakatra zay izay ataony zareo ihany zany miankina amin'ny avany amin'ny zareo ihany zany mahatonga amin'ny aty ampanjara lafo fa tsy hoe zay aty mampiakatra anazy atao hoe aleo zany tao hoe tena niakatra 100% mihitsy raha ny tena izy satria taloha mahita mbola hoe mahalafo hoe mivarotra 5000 anytony efa zao tsisy an'izany amidy an'izany tsony mihitsy da tsisy latsaka ny 2 arivo zany na tena le fotoana be fa avokarany be reny ary mandalo kely fotsiny 2 arivo latsaka kely dia verina miakatra ihany taloha izy aloha misy vanim-potoana le tena le ao amin'le orana be iny satria amin'iny tsy mahavokatra dia le mangatsika be fa amin'izao efa tsy dia misy an'izany tsony fa rehefa hoe tampotampoka eo ridritra le any amin'ny tatsaha dia tsisy le entana mampitarazoko amin'ny fampiakarana ireo vokatra avy any fotony resaka fitaterana misedra olana maro ireo fiara-pitati-bokatra toy ny faratsin-dalana izay miteraka fandaniam-potoana vao tonga aty andrenivohitra na any amin'ny faritra itsinjarana azy eo ihany koa ny asan-dahalo fanakanan'ireo olon-dratsy ireo fiara tratralina eny an-dalana izany rehetra izany dia mety afiara amin'ny fahasimban'ny vokatra ka miteraka fahatantoka hafa koa misy fahasarotana satria ny fahasarotana voalohany indrindra zao dia milesaka lalana dia eo koa ny dalo zany reo vao taraikiraiky alindany lany an-dalana any dia efa misy manakana dia ny fampankanana vokatra indray tsotsa kely satria raha vao tonga eto zany dia vao tsinjara misy entité maromaro makan'io eto misy boxa maromaro any amin'ny fany any amin'ny G
ny tsotra kely zany ny fahatongava mivokatreto fa ny any ambanivohitra indray a le fambolena sy le zezika fanoanana milara-jezika koa zany ilaina am'le vokatra satria raha tsy eo ny zezika dia tsy miena ny famokarana mamohatra zao laka misy androany dia vita dia chargement reo a dia mbola mitonjezika dia vita mitonjezika zay vao manao chargement ndray miakatra amin'ny sabotsy any ndray zany hoe fa miverina eo camion io ny mahavita eo aminay tororoa eo amin'ny tena mahatonga an'le fiakarana eo amin'le resaka solika aloha voalohany indrindra dia eo amin'ny koa le fikojakojana amin'ny satria ratsy le lalana dia misy entretien tsy maintsy atao foana zany dia eo no manahirana kely raha manao voyage ray zany dia tsy maintsy manao entretien aloha zay vao mandeha le fiainana am'izao fa misarotra satria hafa ny taloha ny eo amin'ny resaka ppn fotsiny zao dia efa manahirana be raha resaka savony dimanjato taloha zao efa arivo kilombary zao taloha ronjato sy roa zao efa ronjato sy telo makoliky atreto aloha tsy ahitany mpamboly mpitatitra ary mpanjifa vahaolana ireo olana ireo ka samy miaritra ny vokany ny isa-tokantrano potika tanteraka ny tanàna n'Antananarivo amin'izao fotoana izao hita ho avokoa ny faratsiana rehetra vokatry ny tsy fahaiza-mitantana hatrany amin'ny fanjakana Foibe hatrany fotony hoy ny olom-pirenena tsy afa-mihetsika intsony ankamaroany tokantrano vokatry ny fahasahiranana lalina hany ka fitazomanaina sisa no misy miankina amin'ny fitahian'Andriamanitra no mahavelona fa tsy misy azo antenaina amin'izao fomba fitantanana tsy mahomby izao hoy ny fanazavany fanadiadiny amin'ny sariny ny aritanjony tazany potsiny fampitehany tanàna n'Antananarivo ankehitriny ny lalana potika tsy misy fanamboarana na mody lavadavana atao tapimaso kanefa tsy misy fitohizany vokatra tsy maro no ateraky ny lalana simba ankoatra ny fitohana ny fifamivozana ny fahatarana sy ny sisa miteraka lozam-pifamovizana zany ho fanazavany ireo mponina eny namotana izay misedry ity olana ity efa mambolana maro zao tsy latsaky ny telopolo isan'andro ireo kodiaran-droa tradoza vokatry ny lalana ratsy misy amboarina moa misy tena tsy tanosa ianao tsy maintsy andeha moramora rehefa sedra lalana ratsy dia tonga ho azy le embouteillage dia fahatarana zany aloha dia rehefa tara fotoana ianao tara koa zavatra ataonao fa izy aloha tsisy fanamboarana tsisy tena tsisy fanamboarana la izy aloha ny tena marina dia tsy haiko fa tamin'ny tanao propaganda no nataony zareo dia tapena zareo tamin'ny inona moa vatovato reny le izy dia io dia tsy hita ny fotoana lany ny accident fiaina accident na moto tena mahagaga mihitsy hoe tena roapolo telopolo mahafaritra zay ny tena hoe mahafaritra zany daholo le mpitondra moto mandalo ety namotana ety angamany santiona ny lalana fa miaina ny mafindrindra ny mponina Antananarivo amin'izao very asina ny tanàna miaina anatoloto lalana ratsy ampiny ny fitangany vidim-pianana sy ny tsy fandrimpalemana sy ny maro hafa miantraika eny amin'ny aty vilany isan-tokantrano ny zava-misy anka soseron manamintazona aina sisa ny ankamiana ny malagasy ankehitriny ohatra ny serom fotsiny zany sisa ny ainana ety ambany amin'izao toetra raha misy zao resaka serom fitazomana aina fotsiny sisa fa tsisy mouvement entina mihetsika ampisondrotana amin'ny fiainana tsony diso fanantenana ny olona moa ny zavatra mandeha rehetra tsy misy fiantraikany ho amin'ny vahoaka fa ho azy zareo samy ambonimbony any na amin'ny resaka fahadiovana na amin'ny fandrimpahalemana na amin'ny lafy ny fitadiavam-bola sy ny fitadiavana azy efa anaty lavaka tanteraka tsy misy zavatra mandeha amin'izay lohan'ny tsony zany eto araka izany miankina amin'ny fitahian'Andriamanitra sisa ny mahavelona fa tsy misy azo antenaina amin'ny mpitantana hatrany ambony hatreny fotony hoy ny fanazavana tsy hita tsony izay anaovana anazy ty zay mahasoa sisa ataon'Andriamanitra raha ohatra hoe ny tanàna hoe Antananarivo aloha tsy miendrika noreny vohatra tsony satria tena sady miaina ao anaty loto tanteraka zao vahoaka mietsy andany ny vidim-piainana miakatra isan'andro tsatsatsatsainy isan'andro hoe Madagasikara tsy maintsy manjosiny ao tsy hita ihany eo fandrosoana voakasika mivantana amin'ny fiakarana vidim-piainana ny tokantrano an-tanan-dehibe sy ny amin'ny faritra tsy monosy raha no mafisiny teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra raha nankatony tatitra ambava ny amin'ny fanatanterana ny fandaranasa tsimbiny fandaranasa entina ny hoanana ny tokantrano manoloana ny fahasahiranana andavanandro indrindra amin'ny fidiran'ny mpianatra ho avy io lela vola 10,00 sy roa hetsy ariary no omena isan-tokantrano izay vola 1,2 taona raha ity tatitra ity
hatramin'izao tsy voafaritra mazava ny sivana ho an'ireo tokantrano isitraka ity tetikasa ity saingy no tsy mpian'izy ireo fa tokantrano efa misitraka fandairana asa sosialy hafa tsy mahazo intsony tsy voafaritra ihany koa ny teti-bolana tanterahana ny asa vonjy tavanandro izay no azo ilazana izao tetikasa izao tsy misy paikady maritra sy maty-paika azo atolotra ny malagasy anarenana ny fiainany fa tambazana vola tsy mahavita taona any ka lasa malomivana ny rehetra tsy hikaroka fahitavana fotsiny ihany mipetraka ihany koa ny fanontaniana ny manao hoe any fanjakana malagasy vety tetikasa ity sa vola avy amin'ireo mpiara-monantoka lafombaovao afa tanteraka asa efa nisy nandritra ny taona maro teto Antananarivo ny asa fanaovana biriky avita amin'ny biriky ny ankamaroany tatrano eto amintsika betsaka ireo olona mivelona amin'ity asa ity hoe ny ambohijana kely isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ijery ny asa fanaovana biriky sy ny manodidina azy tatery ny faniry Andrianarivo sy Tahiriniana. Nandro meno anay aloha atao vatsy. Makafiry arivo zareo dia eo le izy rehefa fahatao koty zany dia ambony io ny raisiny. Vanim-potoana ny maintany tahaka izao ny tena mahabetsaka ny biriky. Mora maina manko ny biriky amin'io fotoana io. Mahavita betsaka noho izany ireo mpanao azy. Biriky manodidina ny arivo vision vita ao anatin'ny iray andro raha ho an'ny lehilahy iray. Tafiditra ao ny maka ny tanimanga, ny manamasaka izany ary indrindra ny mandatsaka azy. Manao fotaka aloha dia mangady tany dia masana ao dia akarina dia avy eo akarina dia akapoka indray izy ety dia izay vao alatsaka ohatran'izao. Manomboka amin'ny 4 maraina no manao an'ilay fotaka dia amin'ny 7 mandatsaka ohatran'izao. Dia io zao vita fitarapazy tamin'ny 7 dia io zao mbo laniny dia io zao hoany amin'ny ralagnitry io zao dia any amin'ny 10 any vitako. Masa mafy zafa resaka finanankanina mahalany rokapoka raika apoka sy tao. Tsy tapitra eo amin'ny fandatsahana biriky anefa ny asa fa eo ihany koa ny mandoro azy izay maharitra 5 andro na herinandro izany. Maro ireo zavatra ilaina amin'ny fandoroana izany. Biriky eo amin'ny 5,000 sy 1,000 aloha vitanay. Zay aloha zay tafakatra. Dia akora reny eo ambanin'ny tany eo ihany zany fa ny farany ambany. Bony zany malemy biriky amin'iny. Fa eo ambanin'iny akaiky amin'ny fokotsy iny izy mafy satria mahazo an'ilay manga kely. Noho ny fitombon'ny olona mpanao biriky amin'izao fotoana izao dia nahitana fidinana ny vidin'ny biriky. Mahatratratra amin'ny 70 ariary io fidinana io. Raha 20 ariary ny vidin'ny biriky masaka iray teo aloha dia 10 ariary zany ankehitriny. Mbola tsy mahafaty antoka anefa izany raha araka nambaran'ireo mpanao biriky hatrany. Tsy mora ny asa fanaovana biriky noho izy mitaky hery sy tanjaka. Anisan'ny olana sedrain'ireo mpisehatra amin'ity asa ity ny aretina vokatry ny arerahana sy ny fofony biriky na ho an'ny mpitaony zany na ho an'ireo mpandoro eny ho an'ireo manodidina rehetra. Asa nefa dia tsy maintsy hatrehina hoy ny nambaran'izy ireo. Raha ny asa fitaomana kosa indray dia manomboka amin'ny 10 ariary ka hatramin'ny 15 ariary ny mitaona ny biriky iray arakaraky ny toerana hitaomana azy. Ho an'ireto mpitaona ireto dia biriky 1000 isa ny voataonany eo anatin'ny iray andro. Vola manodidina ny 1,000 eo no azony. Mandeha karaha fa eo farafahatarama zay 1,000 na 5,000 sy 1,000 eo. Mataona 200 tena misy mihitsy ilay izy ny tratrany tonga dia vonjena izy dia manindrona be any ny tratra sy ny lamosina rehetrany any. Na ho an'ny mpandatsaka biriky, na ho an'ny mpandoro, na ho an'ny mpitaona dia samy asa mafy avokoa. Mahavelona sy mahasana ny filana andavanandro anefa ny karama azo araka ny fanazavana hatrany. Pejin'ny fahasalamana, vanim-potoana mampirongatra ny aretina sohika na ny asma, ny vanim-potoana ririnina toy izao, fa ihany koa ny fahavaratra izay hoatrehantsika tsy ela. Arety mitaiza ny avokavoka ireo tova-pisefona ny sohika izay azo avy amin'ny falotonin-drivotra sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Manadadiana, Onisoa Fifaliana ny Artanjona. Arety mitaiza ny avokavoka izay mahakasika manokana ny fantsona mamantsy ny rivotra ao amin'ny vatana ny sohika na ny asma. Rehefa miatery ny lalan-drivotra dia lasa tsy mahazo rivotra tsara intsony ny vatana ka eo no miseho ny sohika.
maro ny antony mety mahatonga ny olona iray ho voan'ny soika na ny atao hoe asmatika. Anisan'izany ny fahaloton'ny rivotra sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Ankoatra izay, manaranaka ny aretina soika, izany hoe aretina izay efa nitaizan'ireo ray aman-dreny-tany aloha ka mety iseho amin'ny taranaka aty aoriana. Mety voany ity aretiny ity avokoa ny olon-drehetra, indrindra fa ny ankizy. Maro ny antony ahafantarana fa voan'ny soika ny olona iray, toy ny kohaka maharitra, indrindra fa ny amin'ny alina, ny fahasemporana na manana fahasarotana amin'ny fomba fiaina satria mienjana ny tratra. Ny atao hoe asma zany aretin'ny tova fisefona, aretina mitaiza, maladie chronique zany. Ny mampiavaka anazy amin'ny aretin'ny tova-pisefona hafa dia izy mitarika fihidian'ny lalandrivotra, mihidy zany lalandrivotra, dia mitarika famoronana rewaka be, dia mitarika fahasemporana. Amin'ny aretina mitaiza anazy ny asma zany dia aretina misy crise miverimberina. Ny asma zany matetika misy hoe prédisposition génétique, dikany hoe prédisposition génétique zany efa manaranaka, misy any amin'ny fianakaviana tany aloha tany asmatika, fa tsy voatery, indrindra zany amin'izao fotoana fiovaovan'ny toetrandro, fahasimban'ny tontolo iainana zao, misy tena hoe kahana asma be dia be, tsisy asmatika amin'ny fianakaviana nefa dia lasa asmatika ho azy ny zaza noho ny amin'ny pollution, noho ny amin'ny fiovaovan'ny toetrandro tsy mitovy amin'ny teo aloha tsony. Ny fomba fipotran'ilay asma zany na soika izy tsika amin'ny malagasy, raha fa misy zany vanim-potoana isehoana ohatra hoe raha vavy ny olona dia le fofona avy amin'ny tany iny no tsy tatin'ilay olona, dia misy koa izy ohatra hoe bobokolo, ohatra hoe misy trano diso mihiboka be loatra, mila rivotra ao anatin'ilay trano dia mampihetsika an'ilay asma, dia misy ny ohatrany hoe manaranaka. Araky ny fanadihadiana, ilaina ny fitaizam-batana na ny fanatanjahantena mba hisorohana ny soika, indrindra mba ny hitaizana ny fomba fiaina. Azo lazaina ho tsy misy fanafana ny soika fa ny mampilaminy azy no azo atao. Ny fitsaboana mahazatra indrindra dia ny fampiasana inhalateur izay mampita amin'ny vatana ny fanafody any amin'ny avokavoka. Ka misy ohatrany hoe orona ny tratran'le ankizy kely iny satria hoe manao ohatrany hoe tratrana kozy izy zany, lasa mikatona zany io tratro, dia raha fa le ny tsaboana anazy ohatrany hoe orona na manao sport le ankizy, matetika mantsy misy ny olona sasany ndrendra hoe le olona raha fa sepotra dia mbola ampanaovana sport, fa matetika ny olona voan'ny asma tokony hanao sport, ohatrany hoe natation zao, milomano zany tokony ataon'le ana satria amin'iny mampisokatra kokoa le tratrany, dia ohatran'izay. Dia misy koa nefa ny fidy toerana koa io asma io hoe nanay zao any Antsirabe no mety aminazy, nefa ny any mangatsiaka be dia any mety aminazy. Tao anatin'ny 30 taona lasa zay, maro ny fanadihadiana naneho ny fitomboan'ny soika amin'ny firenena industrialy rehetra, indrindra ny tanora. Ny fitomboan'ity aretina ity dia ampahany amin'ny fivoarana amin'ny ankapobeny ny fianaky ny aretina allergie sy ny aretina maro samihafa toy ny bronchiolite izay anisan'ny fototry ny soika. Pejiny finoana atao any matsiatra ambony ny zaika be ny firesany mpanazava sy tilitranainy ary ireo sakaiza ka hisongadina amin'izany ny fampisehoana natao hoe kolo fianara. Ao ihany koa ireo hetsika maro izay atao amin'ny fotoana io andraisan'ny tanora maro anjara. Sitraka Ratovinambintsoa mbola avatsara. Teto amin'ny FLM Mahamanina nanaovana ny fanokafana ny fiaonam-ben'ny mpanazava sy ny tilitranainy. Haharitra efatrandro ity zakabe eto Fianaratsoa izay ahitana ny mpandray anjara avy amin'ny lafy valonosy. Mandritra ity fotoana ity no anatanterahana ny fifidianana ny birao nasionaly, izy koa ireo karazana kilalao ary indrindra ny asa fanompoanan'Andriamanitra. Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo izay efa MTOS fa mpanazava sy tilitranainy ary sakaiza FMTOS nasionaly dia manatanteraka fiaonam-be sy zakabe eto matsiatra ambony. Fiaonam-be eraky Madagasikara. Mahatonga azy hoe zakabe dia manatanteraka ny fifidianana birao nasionaly izay amin'izany.
ilay ny fianabesisaka be dia anatanteraka hetsika maro samihafa izahay a dia mampiseho ny hoe konfianary ary anatanteraka hetsika fanatanjahantena dia ho tanterahana eto Mahatsiatra ao ny ahitana pétanque, diabe, baolina dia lalao isan-karazany. Ao anatin'ny zakabe kokoa dia ahitana ny mazakabe azy dia anatanteraka ny fankalazana an'Andriamanitra ny faharoapolo taona izahay amin'ny 2024 anatanteraka ny faharoapolo taona ka ifidy izay birao tantana izany amin'ny taona zany tena zany dia anoana ny beazina raha fanoana zany zay anaty rafitry ny antena anaty rafitry ny antena dia ahitana rafitra efatra ny beazina ny fanabea ny fanoana ary ny mpitantana zay le rafitra fahatelo anaty antena manoana raikevitra ara-fitaovana ara-bavaka ary ara-volo. Ny teny fanevan'ity zakabe ity moa dia nalaina tao amin'ny Isaia 2:7 tsy ho tapahan'ny bararanta folaka ary tsy ho vonoiny lahin-jiro mitsolopolopy, tsy mivadika izy ka mpiahatra ny rariny. Maresaka avy any ivelany mitoriatrany ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia. Efa manomboka miditra ny sistan'ny Rosia ny Ukrainiana amin'izao fotoana izao. Sahiran-tsaina araka izany ireo mpanao politika any an-toerana manoloana ny zava-misy. Fanadihadiana nataon'ny sitraka ratovina Mitsoa mbola afa-tsara. Moscou no nanome sary ireo faribolana fotsy ireo dia manondro ireo toerana misy ireo Ukrainiana ao amin'ny faritra Kursk any Rosia izay nitrangan'ny fipoahana. Hetsika izay azo sary tamin'ny alalan'ny angidim-by. Natsoiny Vladimir Poutine ny lehibe ny tafika Rosiana Valery Gerasimov nanao ny tatitra tamin'ny fanafiana balafomanga sy ny tifitra tafondrona nakana ny fandrosoan'ny fahavalo. Sambana ny tafika ara-dalàna Ukrainiana no tafiditra tamin'ny faritany Rosiana ary araka ny filazan'ny Moscou hatrany dia miaramila hatramin'ny arivo isa fiara mifono viampolo no ny ampitany sistany avaratry Somi ary ny body faritra akaikin'ny tanànany Soja no tratran'ny fitokonany Ukrainiana raha ny tatitra azo avy amin'ireo mponina ao aminy. Rehefa mihamafy ny fanerenan'ny Rosia indrindra amin'ireo olona manomboka ny ady amin'ny Ukraine dia mianakaiky koa izany ny fandriampahalemana raha ny fanazavana ho hita ihany moa ny hotoy ny tirara ity. Hatreny fiarana tombo-kilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Atony mazatra ny fandarana Global News no rainao vetrany aorian'izao vaovao izao ny sampana fampalalam-baovao kosa manome fotoananao ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.